Nanao fanambarana ireo olobe sy ray aman-dreny ara-drazana any amin'ny faritra Menabe. Hafatra izay ny antefa mivantana tamin'ny filohan'ny pirenena. Vokatry ny fanetsikitsara ny fitondrana ny asa sy ny fanjakana Sakalava Menabe. Araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo, tsy nohajainy ny Ministeran'ny Serasera sy ny Kolontsaina ny fomba ara-drazana Sakalava Menabe amin'izao fanapahan-kevitra merina ny kabeson'ny ampanjaka-toera aty Madagasikara izao. Tsy nisy ny fihenoana sy ny fakan-kevitra tamin'ireo olobe tany toerana. Tsy ny famerenana izany ho aty an-tanin-drazana no tsy ankasitrahinay, fa ny fanitsakitsahana ny soatoavina misy aty aminay ho izy ireo. Raha fintinana ny votoaty ny fanambarana, ny fangatahana ny fanemorana ny fotoana amerenan'ny kabeson'ny ampanjaka-toera ho any amin'ny fotoana tsy fahavaratra, satria raha mbola mena ny rano dia fady amin'ny fomba Sakalava ny manao hetsika ara-drazana. Ankoatr'izay, mila vitaina aloha ny lohavogny izay fomba lehibe eo amin'ny Sakalava ao amin'ny faritra Menabe, ka ho an'ity taona 2024 ity dia eo anelanelany volana May sy Jona no anatanterahana izany. Tokony amboarina aloha ihany koa ny zomban'ny ampanjaka-toera sy ny ampanjaka Kamampiera izay nisy namaky sy ny fasana vaky. Mila vitaina aloha ny fomba tsiritsy izay atao any amin'ny volana Aogositra ary ny fametrahana ny mpanjaka vaovao na ilay antsoina hoe fandrangita. Tsy afaka manao zavatra ny Sakalava ao Menabe raha tsy mbola vita ireo fombafomba ireo araka ny vakoka ara-drazana any an-toerana, ka antony angatahan'izy ireo ny anemorana ny fampodiana ny kabeson'ny toera. Taorian'izay anefa mbola niziriziri ny ministera fa 17 aprilo avy izao no hiala any Frantsa ny kabeson'ny ampanjaka-toera, tranga izay manamafy ny tsy fanomezan-kasina an'ireo mpanjaka sy olobe ara-drazana ao amin'ny faritra Menabe. Andaniny, tsy andrenesam-peo ireo olomboafidy any amin'iny faritra iny. Sanatria ve, ka iray tsikombakomba amin'ny fitondrana nitsakitsaka ny fomban-drazana? Tranga izay mampatsiahy ny teny amin'ny Rova Manjakamiadana. Noterena hanaiky ny Kolizeny fikambanana indrina teto Antananarivo fa tsy nanaiky. Hatray zary ny tsy fanekeny ireo olobe any amin'ny faritra Menabe ireo. Andrasantsika ny mety ho toy ny raharaha.